La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Adsala ronoro izay nivokatra teo amin'ny lalao ny fanandinan'ny Madagasikara Sénégal amin'ny fifanitsanana isam-bolana ho an'ny fiadina izay ho tafiakatra amin'ny kanina 2024 izay atao any Cameroun. Tsara amin'ny ankapobeny ny toerana misy any Barea hatreto. Mialoha ny lalao baolina kitra tamin'ity androany ity korotana tanteraka ny teny ivelan'ny Mahamasina nandritra ny filaharana sy fidiram-pijery tao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny maraina teo. Mahery ny 9 naratra vokatra izay ray no namony ainy raha ny isa ofisialy. Mampanainy maro anefa ity isa izay navoaka ny teo anivon'ny Asia raha ity. Maresaka iraisam-pirenena any Brésil taoriana ny fanafiana nahazo an'ny kandida Jair Bolsonaro ny alakamisy lasa teo. Laza ny zanany lamatoa fa izy ireo no manohy ny fampielezan-kevitry ny lainy. Ny antsipiriny ireo avatrany ary. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy tonga zao indray tamin'ny fotoanany vaovao amin'ity alady alina ity. Nanomboantsika ny vaovao dia Adsala ronoro izay nivokatry ny lalao fandrany Madagasikara sy Sénégal amin'ny fifanitsanana isam-bondrona ho an'ny fiadina. Io izay tompondaga sy tafiakatra amin'ny kanina 2024 izay atao any Cameroun. Tsara toerany Barea hatreto fanadiny Michela Ranalzone teo amin'ny sariny Henri Florian. Tontosa tamin'ny ity androany ity ny lalao fifanitsanana isam-bondrona ho fiadina izay ho tafiakatra amin'ny kanina 2024 any Cameroun teo amin'ny Madagasikara sy Sénégal. Ry zareo Sénégalais no nanokatra ny isa tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany. Zalahan'ny Malagasy izany alohan'ny alana sasatra tamin'ny baolina izay tafiditry Voavy Paulin. Nitra vitsy nanomboan'ny fizaram-potoana faharoa nanindry tanteraka ireo mpilalao Sénégalais ary nampiditra ny baolina faharoa. Mandrina ny 12 minitra tsy hifaranany lalao dia nampidiriny Kolo nanolo an'ny Voavy Paulin ka nampiditra ny baolina faharoa nahatonga ny safarany ho 2-2. Amin'ny ankapobeny tsara ny vokatra ho an'ny Barea de Madagascar
Hatreto mitovy ny isan'ny Barea sy Senegal, samy manana isa 4 ka manatombo ry zareo Senegalais amin'ny baolina tafiditra. Etsy ankilany dia feno hipika ny kianjan'ny Mahamasina androany tamin'ity lalao fifanitsana ny isam-bondrona ity. Tonga maro ireo malagasy nanohana ny Barea de Madagasikara. Teo kosa anefa ireo izay tsy nanasafidy tsy tafiditra tao amin'ny kianja ka nijery ny baolina teny amin'ny laota. Ty amin'ny laota izay satria taratara izay vao tonga tao dia tsy nahazo be intsony. Tafiry? Tamin'ny valo sasa tamin'ny 7 teo izay dia efa teo fa tsy misy be intsony. Fa da zao izay avany Atalantamaty ambonambo nakaty. Mahafinaritra be ny ambiance zao hitanareo zao hafa ihany leny. Dia tazana tsara aloha. Dia tazana fa hafa ihany leny ambany eny. Ramborambony fotsiny ny tetia. Zay dia taraiky dia tsy eo moa izany ilay hoe ny problème l'izy koa izany dia izao mividy be aloha anao dia avao vao miverina mandeha tsy haiko hoe ilay mpikaraka file malo organise ve tsy haiko fa ohatrany hoe mividy be aloha anao dia miverina mandeha milatsa be ary ananina ry indray tsy poinsa tsony moa lehibe tsy poinsa dia tsy maintsy hoe andaona nga isafidy ery ambony ery mba sady manao fizahan-tany ihany koa safidy mafasitra tao anatiny izay Tunzay, tsy tafiditra teo intsony zay mba feno na tsisy tany intsony. Sasany tere ihany ny hita avy ity. Sasany tsy hita. Fitiavana malagasy. Amin'lalao dia batota tonga any intsony. Amin'ny ankapobeny, nateo aza ny korotana mialoha ny fiandohan'ny lalao ny maraina, saika ny lamina sy miramirantava avokoa ireo malagasy rehefa ny farana ny lalao. Mahafinaritra be mihitsy ilay baolina. Tena niady le baolina, tena nanao le gasy. Niady le baolina, tena nanao le gasy tsara mihitsy. Amikiny indray manaraka. Misy mifanantena. Manana petsepona. Fa mialohan'iny lalao baolina kitra iny korotana tanteraka ny teny ivelan'ny kianjabeny Mahamasina nandritra ny filarana sy ny fidiran'ireo mpijery tao amin'ny kianjabeny maraina teo. Mahery ny 4 ny orona ratra vokatra izay ray kosa ny namony eny raha nisa ofisialy miantarandriana. Gabraraka tanteraka ny fandaminana nataon'ny Federasion'ny Baolina Kitra Malagasy raha nambanin'ireo mponina tonga dia tia Mahamasina androany. Nanomboka tamin'ny 10 ora maraina no efa tonga maro ireo ny kasy hijery ny lalao baolina kitra ifandonan'ny ekipa Barea sy ny Senegal teto Mahamasina. Tsy taky ny nandrasana nefa. Tokony eo tamin'ny 10 ora maraina korotana tanteraka ny tetỳ toerana. Noho ny fiandrasana ela loatra nanomboka ny fifanosehana ary vaky ny vavahady. Ndrefidrefitra tao rinio ny bomba mandatsa-dranomaso. Niteraka faharatrana maro sy fahafatesan'olona tsy fahafehezana fandriampahalemana taty an-toerana.
Tamin'ny iraika ambin'ny folo ora mahery vao tonga ny mpamonjona nanatra ireo voan'ny favoazana teny amin'ny HGRA. Araka ny isa ofisialy teo amin'ny HGRA, iray no maty ary mahery ny 9 no naratra, roa amin'ireo mbola atahorana ny ainy. Fandraisana tany zany dia efa atao satria urgence daholo moa zany le izy ny ratra zany misy karazany maro satria ny fahitana azy zany dia ny fanitsaka ny olona dia misy zany maratra vitsaka ny amin'ny loha, misy ny amin'ny tratra, misy ny amin'ny kibo, misy koa ny voadonany, misy ny tapaka ny tanana, misy karazany be dia be, misy ny maratra ny amin'ny loha miendaka ny staka zany dia misy maratra maro, misy karazany be dia be zany fa dia raisina zany arakarak'izay famaizana aingana dia alefa manaraka an'izay zany na tanana raisin'ny fanjakana tanana ny fanao fitsaboana azy misy eo amin'ny tamin'ireo 7-8 ireo eo amin'ny 5 tsy maintsy natao fitarafana satria misy koa ny fitarafana tsy maintsy natao zany dia misy ny fanafoditra ny tao dia efa raisina tanana zany zay arakaraka ny famehan'le areta ny amin'ny lohany indrindra dia ny amin'ny tratra koa misy voahitsaka dia misy sarosarotra zany ireo fa ny sasany zany misy ihany fa tsy maintsy araha maso daholo ihany koa satria mbola tsy fantatra ny tena hoe fitarana mety isy fitarana any anatiny any. Raha izay ny isa ofisialy, maro no milaza fa mihoatra ny voalaza io ny isan'ny maty teny an-toerana. Raha ny zava-misy nanomboka ny maraina, hatramin'ny filaharana ka hatramin'ny famarotana tapakila sy mifanaraka tamin'ny tokony ho izy ny fikarakarana. Voatosika dia voatsindry tao ambany. Ianao sisa nakely dia aiza izao ndray maratra. Fa nanina ny polisy? Varotra be amin'ny 75,000 dia 50,000 izy no mividy be dia amidy amin'ilay olona. Misy nataon'ilay ranogary koa vidy be 75,000 koa izy. Zaho mividy be tamin'ilay 50,000. Tamin'iza anao tsy dia? Tamin'ilay mpivarotra ilay mividy be avy eo. Efa business zany ny tafa. Dia polisy koa mivarotra. Olona ampolo maro manoloana io tsy fahatombombana ny fikarakarana io no tsy tafiditra tao amin'ny kianja. Dimy sasany izay ny tonga teto miaraka amin'ny zazakely fandaminana tsy mety mihitsy efa eo abory anao fanosika ilay olona efa isy maty zay vao any dia le piratsy mandrainy andraika efa lacrymogène ny alefany nefa le fikorotanana tsy ava amin'olona le izy fa le côté organisation le olona indray mivelivelesiny ty zanako le ty tataronina njoan'la teo efa eo abory le dalany ny anjeran'le vy atosiko le policier nazo alla teo zay nefa midimy sasany mitondra zazakely hijery baolina fitiavana baolina le izy fa tsy hoe aitraitra dia asova misaina tsara mihitsy le mpandrina fa tena tsy mety raha zay avany any ravoangy zay mody ahoana ny tondranandreo akizitry faty olona ve efa jere zay efa hiditra zao le izy dia teo mbola vao mifanosika andray milahatra be mifanosika miditra mifanosika miara-miditra manana be sy tsy manana be
tsy misy fandaminana zany mila apetraka tsara zavatra iraisam-pirenena io fahalaminy fa le faty olona mampalahelo sy le faratran'ny olona amile tsy fahaiza mitantana aloha miverina amin'ny lohanao atsika fa tsy mety tsony nanameloka ny tompon'andraikitra mpikarakara avokoa ireo vahoaka nanatry maso goavana ny lesika teo amin'ny fandaminana tetỳ an-toerana hoiny maro tena filarana zao fijalina zao tena mala organisation be zany le zavatra ataontsika raha ny tena marina zany zao a tamin'ny 10 maraina olona dia efa tonga teo a tokony mba tonga dia voainy izy tamin'ny 9 maraina zao zao lasa mikorotana be le olona zao zay le organisation zany malina namidy efa herinandro ny bie dia tonga dia mba midy zao fotsiny dia vaina daholo ny vavahady a dia le olona ny organisateur zany tsy tia tena mahatonga an'iny hoe fitiavan-tena tsy mifankatoky fa raha mivoa daholo ny vavahady io a maivana ny idiran'ireo olona reo mba ambary tsara le organise fa tena manala baraka be tsy ena firenena mba hoe izaka ny anjoso nefa nizovy isy faty olona ndray io zany zao satria ny olona efa potin'le vavahady ndray ohatran'le tamin'ny matsatany kazeritsefa mandeha faty olona ohatsy ireny dia ireny ve ny tiany iverina ambary tsara le izy rehefa hanao zavatsy varavarana tonga dia tsy varavarana ray ihany olona tsy any manina raha mba raisy tady an'izay zay na fédération no le efa firmaraina ny eo firiny ao zazakely sinona maty ao maraina tonga dia vana daholo ny vavahady jerevy ny olona jirezirereto olona rehetra mijery sakorokasynareo ny polisy tsy mandraina ndraiky sa vavahady diny polisy ndray le vavahady zany fédération olona nefa mba anoanan'le malagasy tokony alamina dia maraina fotsiny tsisy organisation dia misy maratra organisation raha ny zavatra hitanay moa zany amin'izao fotoana zao dia eo amin'le organisation amin'le resaka fédération mihitsy zany tsy mety satria zay zao raha tonga teto a tamin'ny 10 maraina ny billet tsy lany nefany a dia le olona be dia be ny tsy tafiditra betsaka ny maratra ka tsy fantatro hoe inona ny fepetra tokony horaisina le mandray andraikitra ve tsy mahay le tompony andraikitra tsy mahay mandray andraikitra sa avy amin'le mino aloha fa tsy mijery mihitsy na ny vahoaka fa le tompony andraikitra mihitsy ny tsy mety raha ny fahazahoko azy tsy nahenom-peo manoloany ty rahaty hatreto ny teo anivon'ny fédération-ny baolakitra malagasy lafa mavao hafa kosa indray dia fanatsarana tena eo anatria ny vahoaka malagasy sisany nataony filoha teo aloha erajonary mampianina nandritra ny kabary fametra-pialany ho azy fa narahan-dalàna avokoa ny rehetra izay natao nandritra n'izay fotoana nitondran'ny tany sy ny firenena izay natsipirizay setiny kahitan andriatsirao hiala sa tsy hiala izay ny fanontaniana napetraky ny be sy ny maro tao anatin'ny herinandro mialohan'ny fahafitony volana septambra daty voalaza ny lalam-pandrenana fa tokony ametram-pialan'ny filoham-pirenena amperinasa amin'ny mahakandida azy isan'ny nanamafy ny ayahan'ny be sy ny maro ny zavantranga ny atomboka hatramin'ny fametrahany tabera sy ny namany ny fangatahana fanemorana fiantsona ny mpifidy miampiny an'ny filoha teo aloha dideratsiraka nangataka ny fanemorana ny fifidianana sy ny fananganana teteza mita vaovao samy naneo ny heviny manoloana izany anefa ny rehetra ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny vondrona afrikanina ny mpahay lalàna ny mpandinika ny fiarahamonina ny mpahay toe-karena hatramin'ireo olon-tsotra ary nilaza fa tsy mampiovana inona na inona amin'ny datim-pifidianana izay efa fantatry ny rehetra fa ny fito ny volana novambra ho avy izao io fihetsiketsehana samihafa io nametram-pialana ihany ny filoha teo aloha na dia hita sy tsapa fa nitady ny fomba rehetra ahafahana mifikitra eo amin'ny sezany aza raha iverenina ny kabary ny tanterahan'ny filoha teo aloha teny avoloha tsy nisy afa-tsy ny filazana fa izy no fatra mpanaja ny lalàna fanajana ny lalàna tokoa amin'ny tsy fananganana ny HCJ na ny haute cour de justice tao anatin'ny fepitona voatondra ny lalàna fanajana lalàna hoy izy ny kolikoly izay nianahazo vahana tato anatin'ny 10 taona izay ny fanodikodinina ny volam-bahoaka tamin'ny raharaha Claudine ny fanondranana bois de rose izay voalaza ny sitesa fa ny taona 17 no nahitana izany betsaka indrindra ny fivarotana tandrazana sy ny fampidirana ireo vahiny andromba ny harem-pirenena malagasy sy ny maro hafa nanamafy ihany koa ny filoha teo aloha fa niezaka namany olan'ny vahoaka ahafahana mirosa amin'ny fampandrosoana maharitra rediredy sy fitiavana hiteny fotsiny ihany ve izany ny fitaraina ny ponina sy ny vahoaka malagasy iray manontolo noho ny tsy fandriam-pahalemana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fahatapahan'ny herinaratra ny fijalinana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio ny fitotongan'ny fari-piainana ny fitokonan'ny sendikaly maro ny fiakaran'ny viditsolika sy ny sarandalana andro vitsy mialohan'ny ametram-pialany
voanajoro ny opération de sécurisation de grande envergure antsoina hoe mandio nandritra ny efa taona mahery anefa ny vahoaka no ny taraina saingy tsy nisy fandraisana fanapahan-kevitra. Midika ve izany fa azo atao ihany ny mijery ny vahaolana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra manerina ny Madagasikara? Midika ihany koa fa azo atao ny mamany olan'ny vahoaka ka maninona no tsy natao nandritra izay nitondrana ny firenena izay? Iroso amin'ny fifidianana isika izao, mangetaeta izany ny vahoaka malagasy ahafahany mifidy azahoana filoha afaka mamaly ny etaetan'izy ireo. Ny vahoaka no misafidy maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato izay hitany fa afaka many olana rehetra hialana amin'izao fahantrana lalina izao. Feny tsy misy afa-tsy ny fifidianana irery ihany no lalana mitondra makany amin'ny fiovana dia ny fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra ny vokany. Tahaka mahazatra tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay nijerentsika amin'ny resadresaka niresahana niaraka tamin'ny Andriamatoa Etienne Andriamaefa Soze filohan'ny AV7 izay navototry ny mpakan-keriny azy io ihany koa ny mahakasika ny slalom 12 izay nikarakarain'ny club FMM Sam izay tohanany Motula sy Angok izay nifarana tamin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoan'izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika navototry ny mpakan-keriny Etienne Andriamaefa Soze filohan'ny AV7 mitantara ny zava-nitrangazy ary ny tenany fanampanazy. Maraina teo nandeha hividy projet tena andravoangy ariko dia nisy vehivavy anankiray niteny hoe AV7 président fa misy vaovao maika menanao fa mila mahita anao sao dia zao dia anatitra provision ty any retompenaka any amin'ny stationnement za fa raha injehanao dia afa mizaha mandeha taxi eny midiky zany ao izy dia dia eny midiky hoa dia exemple raha ty moa dia izy niteo hoe taxi nandananao dia super 5 dia inona vao tonga teo dia nisy tôbila nijanona teo dia nivoaka ilay vehivavy dia niteny joto araiky ny varavarana izy. Dia rehefa iresaka teo akaiky ny varavarana tôbily zay le fourgon le varavarana kisaka coulissante reny dia tonga dia natosiky le lehilahy nakotana tôbily dia zay ihany nitsapako tadidiko fara zay ihany niainako farany. Toerana voaniala teo zay dia nandeha kelikely tao amin'ny tôbily satria izy mipetraka tao ambany dia nampidirina tany anatina trano. Dia tonga tao anatina trano zay dia zaho moa efa nisarona ny loko dia tao anatin'ilay trano zay no mipetraka dia mijanonjanona tao dia avy eo nisy taratasy hoe mba hiantso olona ho azafady fa mba miangavy anareo
dia nalaiko le numéro madame iny a dia niantso aho hoe aty zay ihany noteneniko a dia janona teo le antso dia niavy teo zay kelikely nandeha indray tonga dia nandeha ariva efa alindalina tany amin'ny trano anankiray indray zay a dia namerina indray le telefona tao fa le olona sy taotso fa nidiny amin'le trano tao afa dia nampidiko le piso anankiray indray a dia iny a nitsoka niantso indray a tamin'ny aly iny a dia zay dia ny maraina amin'ny teo amin'ny tany folo teo a dia navoaka an'izao ty miarabeako dia to aza mitototro izy anao tonga dia mandeha nananao dia avy eo rehefa lasa zareo dia nanontany olona dia hoe aiza misy anaty dia hoe aty Fianaratsoa dia iny a nanomboka niantso a dia avy eo koa hoe ho any amin'ny stationnement dia akabiany dia ody rehefa tao amin'le trano a tany amin'le trano faharoa a dia nampandoliany dia teny hoe inona zavatra nataonareo dia iza naniraka anao iza nampanao anao io dia hoe naiso ro taratasy nampanasoniaviny reto za ho nampanao an'ireo nikizy a dia hoentina any amin'ny tribunal satria hoe efa mivoaka ho ny onitra anay dia zany nanao an'io an'io dia hoe taiza ny vola lovanao an'io dia volana ihany aho efa tsisy volana izaniza dia zay foana naveriny dia mivoaka sy mitsy amin'ny trano dia mandaka dia mamety tongotra dia mamela tamaina dia zay ihany ho zavatra nisy zay ny zavatra nisy koa tsy natao amin'ny fivoriana dia fara maraina dia zay nalefa mivoaka zay maraina. Vaovao ara-panatanjahantena dia ny farana androany andeha ny fahadimy amin'ny fiadiana izay tompo-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja slalom izay karakarain'ny club FMM Sam ary toanany module sy Hankook fanadinana. Teny amin'ny pista Ambohinome Ivato ny fiadinan'ny tompo-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja slalom 24 izay karakarain'ny club FMM Sam ary toanany module sy Hankook. Raha nivokatra ny andro voalohany mitarika eo amin'ny laharana voalohany Tsiori izay manamora ny fiara Peugeot 106 rehefa navita ny fotoana tsara indrindra 3 minitra 12 sekondra 7 razako. Mafy ny combat tao fa 6 sekondra ny adivana fa centième de millième dia tsy afaka migérer mihitsy zany fa tsy maintsy mamely hatramin'ny farany. Na tsy nanao ary izy teo zao mbola ny ataky aho fa tsy netitsy izy amin'ilay lalana dia zay ny zava-bita aloha dia tonga amin'ny tanjony irina indray aloha zany. Manaraka azy eo i Fred izay manamora ny Peugeot 206 ary nanamontsana ny fotoana tsara indrindra manaraka ny Tsiori tao anatin'ny fotoana 3 minitra 12 sekondra 1 apazatony. Raha teo amin'ny laharana 12 kosa nisan'ny arokiady teo amin'ny essai chrono noho ny olana mekanika dia tafiditra tao amin'ny laharana 7 voalohany izy ary navita ny fotoana tao anatin'ny 3 minitra 20 sekondra ary 9 apazatony. Ho an'ny skady cross-car kosa indray dia mitana ny laharana voalohany Jojo ary navita ny fotoana tao anatin'ny 3 minitra 20 sekondra 17 apazatony. Manaraka azy ka ary ny kady eo amin'ny laharana 3. Azadino ary hoarahana ao anatin'ny fandaharana Mekamagy eto amin'ny Kolo TV amin'ny alarobia ho avy izao ny andinindiny mahakasika izany ny alarobia 12 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 7 ora sasany alina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Brezila taoriana ny fanafiana nazo ny candidat Jair Bolsonaro ny alakamisy lasa teo nilaza ny zanany Lamato fa izy ireo indray noho ny fampelezan-kevitra fanadina. Ny zanaka raha ny Jair Bolsonaro izay candidat ny extrême droite any Brezila no maneho ny fampelezan-kevitra ny rainy izay mbola eny amin'ny hôpitaly rehefa naratra mafy noho ny tsatokato tsy nahazo azy ny 9 septambra lasa teo. Raha ny vinavina any an-toerana dia favorian'ny lehilahy amin'ny fiodinana voalohany. Raha ny fanambarana izay nataony lamatoany Flavio Bolsonaro dia mbola any amin'ny hôpitaly nandrainy ary mety tsy afaka mandehandeha mandritry ny fampelezan-kevitra fa izy ireo afaka manao izany. Araka izany, ny zanany roalahy Flavio sy Eduardo Bolsonaro izay samy solombavambahoaka no mpitondra teny ity candidat avy amin'ny antoko PSL ity na ny Parti Social Libéral.
ray volana mialohan'ny fiodinana voalohany raha ny vinavina mivoaka farany dia Jair Bolsonaro no mitarika amin'ny salanisa 2020 isanjato salanisa izay nivoaka ray andro mialohan'ny fanafiana azy. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soafa tsara atao tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit au finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.